ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Miarahaba-tsika rehefa ity zoma fa 20 ny volana aprily ny mofinaina varahatra antsika dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 2 asan'ny apôstôly toko 2 andininy 12 ka hatramin'ny 20 asan'ny apôstôly toko 2 andininy 12 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona koa nohon'ilay nitatao vovonana iny andro ry mpanjako dia hitako teny an-dalana fa indro nisy zavatra avy tany an-danitra na nelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary efa ravy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tamiko aminao tamin'ny teny hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy izaho, iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo, izaho ny Jesosy izay enjainao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no nosehoko taminao dia nanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao aho sy izay isehoko aminao. Hamonjy ianao amin'ny olon'ny Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao, ampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra mba ahazony famelan-keloka sy lova amin'izay nohamasinina noho ny finoana azy. Ray maso no manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa 20 tapany farany, zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Saoly, Saoly, zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondromana. Rehavako ity tantara ity dia ity fiovam-pôly fohy ity dia miverina intelo ao amin'ny Soatramasina. Izay vanim-potoana sarobidy eo amin'ny fiainan'ny Paoly matoa tantaraina indrona intelo ao amin'ny soratra masina. Ary efa tantaraina intelo izy dia tsy dia ary mitovy avokoa ny atsipiriany eny ankapobeny mitovy fa raha mamaky ny toko 7 sika dia tantara nyity niovan'ny Saoly ho kristianina ka nahatonga azy ho Paoly ity dia tsy hitao ity andininy ity ilay hoe ity fizateny ity hoe zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Mijanona eo amin'ilay Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Fa ilay teny hoe zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana dia eto amin'ny tiasan'ny apôstôly 2 no voalaza. Fa inona no tiany Saoly tenenina raha mijorona vavolombelona zany izy hoe nandre tamin'ny tompo ny teny manao hoe zavatra sarotra aminao ny mitsipaka ny fanondronana. Inona moa ilay fanondronana? Tamin'ny andron'ny Jiosy dia ny olona dia mampiasa ny fanondronana io eny an-tsaha. Itsika malagasy rehefa ohatra ka mamolaka omby na mandroaka omby dia mandrakarivo isika mampiasa karavasy. Ny karavasy no kapohantsika ny omby mba hahafahan'ny omby manaraka ny lalana tokony andehanana na miankaviana miankavanana ary rehefa malaindaina izy kamokamo izy dia kapohantsika ny karavasy. Ny Jiosy tsy nampiasa karavasy fa nampiasa fanondronana. Zany hoe karazana hazo izy io lavalava eo amin'ny 2 metatra sasany eo dia maranitra ny lohany dia tsondronony amin'iny le omby. Zany hoe tsy kapohana fa tsondronona amin'iny le omby na avy ato aoriana zany no tsondronana avy amin'ny lamosiny amin'ny ankapobeny moa ny avy aty aoriana no tsondronony lay omby dia taitra dia mandeha na mihitsy arak'izay tiana antsiana azy. Izay le fanondronana fitaovana zany izy izay fanitsiana biby, fanitsiana ny omby izay matory na izay indrindra reo izay ataontsika hoe reo izay mbola voavy ny filahana dia matetika ampiasana ny fanondronana mbola tena tsy mbola folaka tsara, mbola tsy mety manaiky baiko dia tsondronona amin'iny fanondronana iny. Dia
hoy zany ny tompo tamin'ny paoly manao hoe sarotra aminao angery saoly manipaka amin'ny fanondronany. Nahoana ny sarotra manipaka ny fanondronana satria rehefa ohatra ka manipaka niny ny omby de vao maika izy maratra arakaraky ny anoerana ny fanondronana iny vao maika mamparatra azy, arakaraky ny anekeny kosa ray tsindrona am'le fanondronana zany mampilamina azy. Fa ohatra ka somary maherisetra izy somary mitrifana izy de zao takany ny fanondronana izy satria marary izy de zao vao maika maratra izy vao maika mitombo lay ratra. Zay le sary hoe zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanindronana. Ina ndika zany ry havako am'tantarany Paoly eto zany Paoly de oarina amin'ny mampitahatena amin'ny omby izy zany hoe mampitahatena amin'ny hoe biby zay mafilo sarotra folahana, biby zay natao hiasa nefany tsy miasa fa malaina, omby zay tsy mety miasa tsara, biby zay natao hanatanteraka baiko kanefa tsy manao zany ary de mandaa mitsipaka lay mpibaiko azy, mitsipaka lay mpamolaka azy ary arakaraky ny tsipahany azy ny vao maika mamparatra azy. Zay sary zay no tiany Paoly aseho amintsika kristiana amina hoe itsika nahoana de zao tsy azotsika ataony manohatra an'Andriamanitra, tsy azotsika ataony manohatra ny fanondronana, tsy azotsika atao manohitra an'Andriamanitra fa manimba ny hamafisan-doha, manimba ny toe-po manohitra an'Andriamanitra, manimba ny miady amin'Andriamanitra, zay anazy lazaina azy, tsy mahasoa ny fandavana ny antson'Andriamanitra, tsy mahasoa ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay tiany Paoly takatritsika hoe zavatra tsy azonao atao mihitsy manipaka ny fanondronana. Ravako tsy de mora amin'ny saina maha olombelona indraindray ny manaiky an'Andriamanitra. Sarotra mandrakariva itsipaka lay fanondronana zany hoe sarotra mandrakariva handa na ny fitondran'Andriamanitra io na ny fandaminan'Andriamanitra io, sarotra indraindray. Ary indraindray dia tena be fahamalina mihitsy manoloana ny antson'Andriamanitra na tsy mivantana amin'ny teny izy de zao reheny lay malaindaina amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Indraindray mety mikomy mihitsy amin'Andriamanitra na mikomy amin'ny antson'Andriamanitra na mikomy amin'ny fiangonana. Dia hoy Paoly manao hoe tandremo fa sarotra amin'ny olombelona izany hoe anohitra an'Andriamanitra, manimby zany, tsy mahasoa zany, tsy mahasambatra zany. Fa ny faharoa am'teny hoe mitsipaka ny fanondronana tsy hoe fandavana an'Andriamanitra na fandavana ny zavatra asain'Andriamanitra atao na fahalainana amin'ny asan'Andriamanitra ihany. Fa ny faharoa de zao koa mitsipaka ny fanondronana de milaza koa fandavana lay antso, lay antso zay tena tonga ao anaty. Betsaka ny olona antsoin'Andriamanitra fa tsy manaiky, mantefa ny antson'Andriamanitra fa raray tsy manaiky. Za tsy mahavita, za tsy anao, za lehibe, za sy ny sisa rehetra, za mbola manana fiainana tokony atao, alahady fe ny andro de anao diakona na de hiasany amin'ny sampana, alahady fe ny andro de za mbola anao zavatra za tsy mahavita, za tsy mazoto sy ny sisa rehetra. Dia hoy Paoly eto manazava manao hoe sarotra amintsika izany handany antson'Andriamanitra. Fitahina ny antson'Andriamanitra fa mandratra ny fandavana ny fanoherana ny antson'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia mitsipaka ny fanondronana koa de zao fandavana ny fitaizana ataon'Andriamanitra. Hotsika aminao hoe Paoly ato de mampitantenany amin'ny biby zay voafilahana. Ary indraindray ny mpino dia tahaka zany koa, mandà lay fanitsiana, mandà lay fanamboarana. Ary mety manome tsinana Andriamanitra mihitsy ary zay le mitsipaka ny fanondronana. Ianao Andriamanitra tsy tia ianao, maninona no ataonao an'izao, za tsy manaiky ataonao an'izao, fa maninona no mpitondra anao aretina mafy, nahoana no mandalo zava-manahirana amin'ny asako, nahoana no mandalo zava-tsarotra amin'ny ankohonako, za mba mivavaka ihany, za mba nametraka ny fiainako tao am-pelantananao ihany, za ange tompo anao, fa nahoana ny dia azonao atao zany tarain'izany. Fa mitsipaka amin'ny fanondronana rehefa tonga fanomezan-tsiny an'Andriamanitra zay. Azonao atao mitaraina amin'Andriamanitra, fa rehefa tonga fanomezan-tsiny an'Andriamanitra
lay fitarainana hoe diso ianao Andriamanitra sanatria miangatra ianao Andriamanitra sanatria tsy mety ny fitondranao Andriamanitra satria am'izay fotoan'izay de asa tonga mitsipaka ny fanondronana lay mpino zany hoe toy ny lay fitaizan'Andriamanitra, mandà lay fanefen'Andriamanitra, mandà lay fanolokoloan'Andriamanitra ny finoantsika. Le afako eto zany i Saoly na i Paoly de mitaona antsika hanaiky ny fandaminan'Andriamanitra, mitaona antsika hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra, mitaona antsika hanaiky zay rehetra mety ho lalana hitondran'Andriamanitra antsika. Le afako mandrakariva ao amin'ny Soatra Masina ireo olona rehetra zay nantsoiny Andriamanitra de mandrakariva tsy avy hatrany de nanaiky. Manomboka any amin'ireo Mosesy rehefa nirahan'Andriamanitra de atsika amin'ny Exodosy 3:7 rehefa nantsoiny Andriamanitra ka nirahan'Andriamanitra de tena nitsipaka mihitsy ny fanondronana. Nirahan'Andriamanitra izy indao ianao irahako anafaka ny zanak'Israely tena metraka onana foana Mosesy voalohany de zao Andriamanitra ireo zanak'Israely nge tsy ino ireo nge mafy loha ngaro ino ametra-panontaniana amiko hoe izy ianao fa izy naniraka anao de ny tompo hoe ao fa teneno azy hoe zany naniraka anao Exodosy 3:7 teneno hoe zaho zay izy naniraka anao eny anaiky any zany hoe nao naniraka fa zao koa farao nge tsy ino tsy anaiky aizany anekeny zany ho Mosesy de hoy ny tompo taminy ahitra ity indray arany tena dia atsipazy eo anoloanan'ny farao ho tonga mena rana anaiky anao izy rehefa anao fahagagana eo masina eo dia eny ary anaiky andray farao anaiky ny zanak'Israely fa zao za koa nge tsy mahay miteny Andriamanitra za badalela tsy mahay miteny ho lafa mihitsy irahana re de tezitra Andriamanitra tamin'ny Mosesy ka temanao isa moa no mamboatra ny vavan'ny olona za Andriamanitra no zany de zao irahiko miteny eo amin'ny toeranao misy anao Arona ka de ianao iteny fa Arona no iteny eo amin'ny toeranao ianao dia ho mpitarika raha zay anazy lazana azy no zany dia Andriamanitra nanome vahaorana mandrakariva any Mosesy mba hahatonga ny Mosesy tsy hiala amin'ilay antso. Andriamanitra rehefa mampanao zavatra dia izy no mananteraka ny zavatra. Andriamanitra tsy atoro olana akory fa Andriamanitra mahafantatra ny olana de Andriamanitra manome ny vahaorana ary dia afa niatrika ny asa fanompony Mosesy fa tsy Mosesy any io andeha ataontsika hoe izy akoho Isaia mpaminany dia niteny manao hoe za ange Andriamanitra malotomolotra za ho mpaminany ataonao mpaminany nefa ny molotro maloto za mila miteny ny sitraponao milaza ny sitraponao nefa za malotomolotra mpiteny ratsy ary loza koa fa ny firenena manodidina zay andrahanao ako bola mpiteny ratsy koa malotomolotra ahoana Andriamanitra no anirahanao olona malotomolotra dia nalain'ny tompony nalain'ny anjeliny fainafy teo amin'ny altara de natehiny ny vavany Isaia mpaminany. Andriamanitra nanadio ny vavany Isaia mpaminany. Andriamanitra rehefa maniraka dia manampy fa tsy tokony hitsipaka ny fanondronana ny olo fa tsy Isaia ihany Petera tsy Petera ihany Jona koa aza nanao zany Jona moa de ny rahina mihitsy andeha ho an'ny Ninive de nanjosotra tany Tarsosy aza tsy andeha ho any mitsipaka amin'ny fanondronana. Ary eto ny fanondronana zay tsy pahain'ny olona lehibe rira koa de ny fiangonana satria Paoly eto de nitenenan'ny tompo manao hoe na ianao nge manenjika ahy ny fiangonana nenjehan'ny Paoly na i Saoly fa ny tompo teny hoe za Jesoa ange nenjehinao no zany dia ny olona manenjika fiangonana koa manaratsy fiangonana tsy manaiky ny fandaminan'ny fiangonana fa manaratsy manimba mandrava de mitsipaka ny fanondronana. Tsorona de zay mihitsy io satria Saoly dia nandany hoe anganareo ny fiangonana zay nge ny fiangonana ny aiany nge ny tena marina fiavahana Jiosy ny tena izy nareo tsy izy sy ny sisa rehetra mitsipaka ny fanondronana zany. Rehavako malala itediny Soatra Masina ity zany de mitaona atsika hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra tsy hanaonao foana tsy hitrifatrifa na tsy aroa tsy ampiasa hery amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa olona manaiky mankatoa manaiky koa hitsy manaiky ho tezaina manaiky ho anarina ary tsy manohitra n'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra tsy mpanohitra ny fiangonana na zay mety ho fitezam-piangonana fa olona manaiky. Afaka malala mahasambatra nge ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra mahasambatra ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Afaka malala ho kristianina manaiky ny fahasoavan'ny tompo ianao tsy sarotra amintsika nitsipaka ny fanondronana fa mahasambatra atsika manaiky ny
fankatoavana ny fitiavana sy ny finoanan'Andriamanitra. Ivavaksika. Tompo misoranao zahay fa mananatra anay ianao, mampitanjona anay mihitsy azy ianao, tsy handahanao fa hanaiky ho tezainao, hanaiky ho tefenao, hanaiky hamboarinao mba ho mahatoky. Ndrandray zay tompo be fahamalina, ndrandray zay mifanjana, ndrandray zay raha mitsara anao mihitsy aza, ndrandray aza manome tsiny na ny namanay na ianao na ny fiangonanay. Tompo de ampianary zay mba hanana fo matoky, ampianary zay mba hiaka-to, ampianary zay mba ho mora laminao. Mamelana raha toka hitin'ny sainay zahay na hitin'ny herinay ka tsy mety matoky ny fahasoavanao. De jereo ny antsonay tsirairay avy Tompo, antso mahasoa ny antsonao, antso mahasambatra ny antsonao, antso midika fiantohana sy fandresena ny antsonao. De ataovy mitoetra ty anatinay zany fahatokiana, ny antsonao zany fa Andriamanitra mahafantatra anay ianao mihoatra noho ny hafantaranay ny tenanay, ka fantatrao zay adidy aman'andraikitra tandrify sy sazanay. De jereo amin'indra fonao Tompo ny herinandronay zay mifarana amin'ity zoma sy sabotsy ity. Da io zany Tompo mba ao anatin'ny fifaliana ny atrehanay ny faran'ny herinandro. Sotra ny am'izay nomenao anay, sotra ny am'izay natombotrao anay, sotra ny am'izay efa nomaninao anay. De anao ndera sy lazary ny voninahitra, fampitoero aminay Jesosy ny fiadanana. Amen.